Teo afaka va ianao? Teo afaka va ianao? Fandarana iarana fiangonana Refi Androndra kely. Eny ary tompoko misaotra an'Andriamanitra isika ary omena azy ny dera sy ny aja ary ny voninahitra satria ny tompo Andriamanitra lay nahary ny lanitra sy ny tany, lay nahary antsika zanak'olombelona no efa nitahy an'izao fandarana izao. Avy amin'ny matsy izao fandarana izao ary tahiny mba hafahany mamonjy anao, mamonjy ny fanahinao mba tsy ho very, manasitrana anao zay marary, ahafahany ihany koa manafaka anao manoloana ny fisina ozona na fanaratsy zay mbola mitatao sy mitambesatra eo amin'ny fiainanao. Manaraka zany manolotra ny arahaba ho anareo tsiraray avy zay efa eo apotitry ny fahitalavitra ny tenako izay fiangonana Refi Androndra kely. Hoy zahay hoe ahita sy atsapa an'Andriamanitra miasany ianareo ao anatin'izao fotoana andrenesanareo ny afatra entinay izao. Eny ary tompoko, ny voninahitra moa dia ho an'Andriamanitra irery any. Mbola hitondra fanazavana aminareo mikasika ny amin'ny fanaratsy any ny tenako amin'ity androandroany ity dia mikasika ny amin'ny devoly sy satany izany. Noho zany dia sokafa ny baiboly ao amin'ny abokiny Apokalipsy 12 toy zao ny voasoratra manomboka amin'ny andininy 7 ka hatramin'ny andininy 7 dia avy eo vakintsika ny andininy 12 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy ady tany an-danitra, Mikaela sy ny anjeliny dia niady tam'ilay dragona, ary niady ilay dragona ambany anjeliny nefa tsy naharesy satria tsy nisy toerana ho azy intsony tany an-danitra. Ary nazera ilay dragona dia ilay menarana tranainy zay atao hoe devoly sy satany zay mamitaka izao tontolo izao, nazera tamin'ny tany izy, ary ny anjeliny koa dia niaraka nazera taminy. Andininy 12. Noho zany dia mifalia ry lanitra sy ianareo zay moninany, fa loza ho an-tany sy ny ranomasina kosa, fa nidina ho any aminareo ny devoly amin'ny fahatezerana lehibe satria fatany fa kely sisa ny androny. Eno tsara izao fanazavana entiko aminareo izao, de ny fanazavana mikasika ny amin'ny fanaratsy. Ny fampianarana sy ny fanazavana mikasika ny amin'ny fanaratsy na ny devoly dia fampianarana tsy dia tiany olona loatra ho inona na ho renesina. Ny sasany ray aza dia mahavita manakina mihitsy hoy izy am'izany hoe tsy naniraka olona ilazalaza ny amin'ny devoly Jesosy fa ny fitoriana filazantsara ihany. Tsy natao iaino zay resaka devoly zany aho fa ny amin'ny Jesosy sy ny fitiavany ihany. Tantaky zany no fomba fiten'ny olona maro. Mety misy famarinany ihany ny eritreritry ny olona sasany toy zany, fa izao no azadiny ataony olona hoana ny miady sy ny manohitra ny devoly fahavalo kanefa tsy fantatra ao akory ny momba azy. Ataony olona hoana ny miala manohitra manoloana ny tetika zay entiny devoly fahavalo kanefa tsy fantatra akory ny fisiny. Raha riavana malala zay mandrea sy mahita am'izao fotoana izao ho amanokana, resiko ho fitahina sy fahasoavana ho ahy ny nahafantatra mikasika ny amin'ny devoly sy ny asa ratra ataony eo amin'ny olona sy eto ambony tetany ity. Resiko ho fitahina sy fahasoavana ho ahy ihany koa ny mahafantatra ny tokony atao entiko manohatra ny devoly, entiko mandrava ny asany am'izao fahavelomako izao. Ijoroko vavolombelona aminareo fa tena mahafaly ahy ny mahita olona no fatora amin'ny fanay ratsy nampahoriny tamin'ireo karazana olana maro samihafa, nampahoriny tamin'ny fomba maro samihafa kanefa afaka izy ankehitriny rehefa nandray ny torohevitra zay nomeko azy ary indrindraindrindra
rehefa nanaovana vavaka fanafahana manokana riavana malala sotra n'Andriamanitra fa fantatro ny tokony ataoko amin'ny mampanompon'Andriamanitra manoloana fisina fanaratsy zay nambara ny baiboly ny voakentsika teo hoe efa nazera tety ambony tany izy miaraka amin'ny fatezerana lehibe zay ankehitriny satria fantany fa kely sisa ny andro iainany de eno tsara ihany ko izao fanazavana entiko manaraka izao de ny fanazavana mikasika any amin'ny fanaratsy ny fanaratsy na ny devoly zay fanazy toerana teo amin'ny olona na zavatra ataon'ny olona dia tsy miala fotsiny am'izao izy tsy maintsy roana sy toerana ary avoaka ny fanaratsy vo miala eo amin'ny toerana misy azy tsy ampy ampiala ny fanaratsy matsy tsy ampy ampiala ny devoly ny finoana Jesosy tsy ampy eo fa dingana voalohany mitondra fanafahana ny finoana Jesosy dingana voalohany afana manohatra ny devoly mba hiala ny finoana Jesosy zany no antony natonga Jesosy tsy ny olona fotsiny hoe torina amin'ny olona ny filazantsara amara amin'ny olona fa tokony andray an'ny tompo ny olona tsiraray avy mba vonjeny fa nasiny Jesosy ihany koa ny famoana demonia satria zay no mety atao am'ireo olona zay mbola voafatitra fanaratsy na voaketra fanaratsy Jesosy mihitsy no nafantatra hoe tsy maintsy avoaka fanaratsy tsy maintsy asorina fanaratsy vo miala eo amin'ny olona zay nipetrahany izy ohatra kaiky zao lazaiko aminareo zao tsy miala tao an-danitra mihitsy ny fanaratsy sy ny tarina na dia teo aza ny fanatrehan'Andriamanitra ray zanaka fanay masina na dia endrika voninahitr'Andriamanitra azy ny lanitra ady no natao vo miala tao an-danitra ny fanaratsy arak'ilay voalazany bokin'ny Apokalipsy zay novakitsika teo eo amin'ny 5 hoe nisy ady tany an-danitra i Mikaela sy ny anjeliny de miata am'ilay dragona de ina ihany ko ny tranga ary niady lay dragona ambany anjeliny zany hoe na dia fahefana mivantana avy amin'Andriamanitra ny fahefana tao nananany Mikaela anohatra n'lay dragona mba androka azy hiala tao an-danitra de tsy niala tao fotsiny am'izao izy fa ady ihany ko ny nataony anoherany any Mikaela zay niran'Andriamanitra mba anohatra andreo fahavalo ireo riavana malala hatram'izao tsika miteny zao de mbola miazona an'izany toetrany zany ny fanaratsy tsy miala mihitsy izy raha tsy avoaka sy roana tsy miala am'izay toerana nipetrany izy raha tsy avoaka sy roana zany no antony mahatonga ny maro am'ireo kristianina efa manana ny tompo efa nandray ny tompo eo kanefa mbola andihizany devoly ihany manaka ankehitriny ataony tsy afaka olana ataony very fanahy mbola velona ataony kivy sy mamoy fo ohatra nisy zao zavatra tantarako aminareo zao efa nambarako ihany moa zany izy ity fa sainga veriko mba ho azonao tsara hoe tsy ahoany devoly ny maha-kristianina anao fa rehefa tsy roanao izy hiala dia mitokona eo aminao izy ary manohy ny asa ratsy zay efa nataony teo amin'ny fiainanao mpandrara vehivavy anankiray zao tantaraiko aminareo zao ndre mandeha tafaona tamiko ity vehivavy ity ny antony niona tamiko moa de hoe mba hitaty fanampiana mila vavaka fa efa tsy haintsony zay tokony atao fa verevitra sy tapitalaka le tanteraka izy araky ny nambarako teo de mpandrara izy efa mpino kristianina izy efa nandray ny tompo izy fa saingy zao tsy nety nandroso mihitsy ny asa fandrarana zay nataony tsy nety nandroso mihitsy tsy mety mihitsy ny nataony fatsapany azy de hoe misy tsatoka ny zavatra ataony nefa izy amin'eo fa mpino kristianina efa nandray ny tompo ary anisa manana andraikitra be
ao amin'ny fiangonana misy azy izy. De rehefa andresaka teo zay mianata dia fantatro fa tena mbola nisy fanaratsy mipetraka mitoetra atao aminy. Io no nanao zay tsy nampandroso ny asa fandrarana zay nataony. Ohatra tsy tena nino zany loatra izy tamin'ny voalohany satria araky ilay nambarako teo hoe efa nandray any tompo, efa manana ny tompo, isandre olona mahafanafoa ny tompo. Fa rehefa noazavaiko tsara taminy ny fomba fiasan'ny devoly sy ny tokony atao ho an'ny devoly raha teo afaka eo an-tanany, de teo vao azony hoe tena nisy an'izany zany teo aminy, nisy fanaratsy nanao tsatoka zany teo aminy mba tsy hampandeha ny asa fandrarana zay nataony. De nataoko ny vavaka fanafana ho azy, ary tena nisy fanaratsy mihitsy teo aminy satria tao anatin'ny fotoana nanaovako vavaka ho azy de nanao krizina devoly reny izy. Tam'izay mantsy nivoaka le fanaratsy teo aminy, de omena voninahitra Andriamanitra fa rehefa niara tao aminy fanaratsy, nivoaka tao aminy fanaratsy, revola taorina zay de niety be ny nataony, niety be ny asa fandrarana nataony, ary na de izy ary gaka hoe tena tsy mbola nisy fitahin'Andriamanitra tahaka zany a teo amin'ny fianako. De zao ny teniko aminareo zay mahita sy mandre a am'izao fotoana zao, na nahoany zany no mety ho fiefaran'ny fiainan'ity vehivavy mpandraray ity raha ohatra ka navela fotsiny tam'izao izy, satria efa nandray an-tompo, efa manana ny tompo, zany hoe mivavaka fotsiny, mitondra mambavaka ny asa mandrara ataony fotsiny, de nanahoana ny fiainany raha ohatra ka navela fotsiny tam'izao, hoe tsy navoaka, tsy niroana ny devoly zay efa tao aminy hatramin'ny ely, nanahoana ny mety ho fiseho ny fiainany raha ohatra ka navela fotsiny tam'izao izy ho iaho. Mino fa ho kivy ihany zany vehivavy zany, na de anisany mahafanafoan Jesosy azy izy hatram'izay, ho kivy ihany satria tsy mety miova mihitsy tantara-piainana, ary mazava ho azy fa mety ametsina le fiangonana misy azy izy, hoe le fiangonana misy azy no tsy misy herin'Andriamanitra miasa, tsy misy fitahiny, na mety ametsina an'Andriamanitra mihitsy aza izy satria anarany izy efa nandray an-tompo, kanefa amam-bola na mataona maro tsy misy mety ary ny ataony ka, tsy misy fitahin'Andriamanitra ny fiainany ka. Zay mahatonga amin'ny teny hoe mety ho kivy ihany izy de hevitra, na mety ametsiny le fiangonana misy azy izy, na mety ametsiny an'Andriamanitra mihitsy. Kanefa tsy any am'ilay fiangonana problème, tsy any am'ilay Andriamanitra problème, fa lay fanaratsy, lay devoly efa nazy toerana tao aminy no tsy mbola niala satria tsy mbola nisy nandroaka ka na isy tenany azy de tsy mbola nandroaka satria tsy fantany hoe ao aminy no misy an'ilay no nisy an'ilay fanaratsy, ary nampanompon'Andriamanitra miandraikitra azy azy tsy mbola nandroaka satria tsy mahalala, tsy nafantatra hoe ao am'ilay ty mpandrara vehivavy ity no misy fanaratsy a manao sakana, riavana malala, tsy maintsy avoaka hiala am'izay misy azy ny fanaratsy vao miala. Ary tsy ho tafita mihitsy ianao raha tsy miala aminao ny fanaratsy na ny devody. Anisan'ireo fanaratsy tena mampahory sy mampijaly olona lay fanaratsy atao hoe fanahy matahotra. Misy am'izy ireny mantsy le fanahy matahotra ho ia, misy am'izy ireny mantsy no mipetraka sy mitoetra ao amin'ny trano finenan'ny olona, fa misy kosa mipetraka sy mitoetra ao anatin'ny olona mihitsy ka mitondra tahotra, mitondra ororo, ary manokatra amin'ny maso fanan'ny olona mba ahita zavatra toa manaloka, zavatra toa mampitahotra, zavatra toa mainty be, zavatra toa ratsy endrika. Ny asa manavanana anty karazana fanaratsy ray ity dia ny mitondra tahotra sy ororo ho andre olona ao am'ilay trano misy an'ilay fanaratsy na reo olona zay mbola hipetrahany fanaratsy zany. Ary tahotra sy ororo malasa adala mihitsy indraindray no entiny zany fanaratsy zany. Hita tara aminao zavatra efa hitako ao mba ho azonao tsara mihitsy a tena asan'ity karazana fanaratsy anankiray ity.
tany Diego no nisy ony tantara to zao ny fisehony tao amin'ny tranona fianakaviana anankiray mpiasa-panjakana manana toerana ambony tao Diego zao tantaraiko zao de tsy moa zay nahazo andretondreto fa tateorina de nisy fanaratsy nitondra tahotra sororo tao amin'ny tokantrano izy ireo ny fisehony de tahako zao rehefa rivariva iny ny andro tokony any amin'ny 7 ora anoany de mahita vorona eo amin'ny varavarakelin-jareo ry zareo izy menakavy mihitsy miara mahita zany vetivety eo le vorona kely de tafiditra ao anatin'ny tranony ka raha fa tafiditra eo tapoka tsy apoziny de lasa misy olona kely be debe olona fo kely be debe mandede ao anatin'ny tranony tsy olona ray na roa fa izy menakavy mihitsy no miara mahita an'izany de ny asa ataondre olona kely be debe reo de ny maminany ary tsy maminany zavatra tsara fa maminany zavatra lozy maminany lozy ary ny tena mafy be tamin'izy ireo dia zay lazan'le olona kely be debe mandede ao anaty tranony dia tanteraka avokoa zay lazainy rehetra de tanteraka avokoa de tamin'ny fotoana natokavanay tao an-trano izy ireo ary de nitantara zareo hoe voamalo izy izy no niseho taminay le olona kely be debe reo de nilaza fa accidenté zanakay de tena accidenté tany antsoy tokoa le zanakay ozy izy de efa niditra hôpitaly etiediako izy am'izao fotoana zao tena mafy mihitsy manjoandreo olo fianakaviany ireo de vity iny de afaka andro vitsivitsy vola vitsivitsy dia tonga ndray le fisehon-javatra vorona kely miditra ao an-trano de lasa olona kely be debe de maminany ray ary maminany loza de taky za foana zavatra nitranga tam'reto fianakaviany reto de tsy hita mihitsy zay atao efa mivavaka zay izy tsy hitanay zay atao efa niantsom-piandro zay ozy fa tsy hitanay zay atao zay rehetra ataonay dia tsy navova olana mihitsy zany zavatra nitranga de nampahery azy reo moa zany zahay mpanompon'Andriamanitra roa lahy zay tao an-tranony tam'izany fotoana zany de nampahery de nanoro hevitra azy reo ny amy tokony ataony de nampafantatra azy reo fa devoly zany fanaraty zany azo resena amin'ny anaran'i Jesosy zany ka rehefa nataonay mivavaka de akory ny fagagana fa niverina tany zay de nantany hoe inona zava-nisy nanao ny zavatra nitranga de no tantarainy hoe tonga ihany le vorona kely ozy izy fa tsy tafitra tato an-tranonay fa de natoro tsara zay tamin'ny alina ozy izy de nandeha ihany ny fotoana de mbola vavaka ihany zahay de natany taty aoriny nanao anandray ny zavatra nitranga zava-nisy de tsy hitanay nisy vorona kely itsony teo ny varavarakelynay ary dia tsapanay tena matory ny mpiadanany izay ankehitriny riavana malala tataky zany ny fisehonay fanahy mpitondra tahotra sy ororo rehefa nazy toerana tao anatin'ny tranon'olona izy ohatra anankiray ihany ko ty tantarako aminareo ity teto an-Tananarivo indray no nisehoniny ty zavatra tantarako ity to zao ny fisehony tafatsaka tamiko ny mpivady anankiray ozy ireo tamiko mila vavaka zay pastera ary mila vavaka ny trano hipetrahanay fa misy fanaratsy misy lolo ary tena mampitahotra amin'ny alina reo fanaratsy reo lolo reo zay ny teniny tamiko ka rehefa andresaka teo zahay de hitako sy tsapako fa tsy tao am'ilay tranony nisy azy reo no nisy lolo fa tao anatin'izy menakavy mihitsy zay zany ny fahitako sy fatsapako azy tsy tao an-trano nisy azy no isy le lolo fa tao anatin'izy menakavy mihitsy ary lay fanaratsy lay lolo lazainy de le karazan'le mitondra tahotra sororo tena manao zay alasadala ny mpianakavy mihitsy fa izao tsy nino ary tsy nanaiky an'izany reto mpivady reto satria efa mpino kristianina izy efa nandray ny tompo izy mianakavy efa tena mpivavaka be tsy nino izy hoe ao aby misy za fanaratsy any fa ao amin'ny tranony any no namafisiny tamiko hoe misy nyty fanaratsy mitondra tahotra sororo ty
ka rehefa tsy niditsy nanaiky mory zareo dina moa zany ny azoko anatao tsy afaka androka fanaratsy ao amin'ny trano tsy misy an'izany aho de tamy farany azy rehefa tsy nakany an-tranony aho de ny anapa-kevitra nifindra trano zareo nanontany azy aloha hoe ifindra trano zay pastera de no amafisiko taminy hoe tsisy ato tokony ifondranareo satria tsy le tranonareo no misy fanaratsy misy lolo fa ao aminareo mihitsy no misy le fanaratsy mpitondra tahotra sororo aloha zay ifindra pastera fa io tranon'io ngeky tranorazana e tozao ny tantaran'io trano io eno a tranorazana io tozao ny tantaran'le trano fa tsy ao misy le fanaratsy lay lolo fa ao anatinareo no misy azy ka raha tsy lay eo anatinareo no miala de tsy io fa tantara-piananareo na de findra trano azy anareo de nifindra ihany zareo aleony nanofa trano lafo be toy zay mipetraka atao am'le tranorazana kanefa tahory zareo tsy nanofo de ina ho inanonseho lay tahotra sy lay ororo zay nahazo azy reo tao am'le tranorazana de mbola iny ihany ko no nahazo azy reo tany am'le trano vaovao zay nipetrahany de mazava ho azy zany fa tsy tao am'le tranorazana no mipetraha le fanaratsy tamy ty ndray mandeha ty fa tao amin'izy mianakavy mihitsy ry avana malala matsapa fisehoan-javatra tahatahaky zany ve ianao atram'izay ka hatram'izao araka fahafantaranao azy ao am'ilay trano onenanareo ve no misy an'ilay fanaratsy mpitondra tahotra mpitondra orooro ka matoka anareo a tsy mba misy filamena-tsaina tsy mba misy fiadanam-po ndridridritra fa amin'ny alina sa kosa efa ao anatinao mihitsy no misy an'ilay fanaratsy mitondra tahotra mitondra orooro ary misy fotoana azy a eo mpandrina ianao dia toa mahita olona raha tsy endrika toa mahita biby misavika anao manolana anao tataky zany ve zavatra mitranoko ny fiainanao ry avana malalo hoy aho aminareo zay mahita sy mandry amy zao fotoana zao na ao an-trano reo fanaratsy reo na ao anatinao reo fanaratsy reo dia azo resena mora foana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy azo resena mora foana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ohatra efa tantarako taminareo a lay Daniel Dego inona tranga resy lay fanaratsy resy tsy tafiditra tao anatin'ilay trano nonenany reto mpianakavy reto itsony ivavaka ho anareo aho am'izao famaranana ny afatra entiko zao fa mialohan' zany de ity mirosoa ianao am'le dingana voalohany de ny andray an Jesosy ampitoetra Jesosy ao anatinao ka ao an-tranonao de atao velona ao anatinao Jesosy eny an-tanana atao velona ao anatinao Jesosy any an-toeram-piasana atao velona ao anatinao Jesosy an-takonana na kariary atao velona ao anatinao Jesosy dingana voalohany hitondranao amin'ny fanafana mantsy ny finoana Jesosy sy ny fandraisana Jesosy ary ny famelana Jesosy ho velona ao anaty dingana faharoa tsy maintsy roana tsy avoaka iala ao anatin'ny trano misy anao raha ao no misy an'ilay fanaratsy na lay lolo araka fahafantaranao azy tsy maintsy avoaka tsy maintsy roana iala ao anatinao raha ohatra ka ao anatinao no misy an'ilay fanaratsy mpitondra tahotra mpitondra ororo na fanaratsy a tsapanao hoe misafika anao amin'ny alina izany tsy maintsy atao zay fanafahany izay tsy maintsy atao zay fandroana fanaratsy izay zay no natao tany an-danitra Mikaela sy ny anjely moa baiboly niady tam'ilay dragona ary efa niady de nandresy ka natokany fanaratsy na zay raha ty ambony tany ary na dia efa ty ambony tany ray raha devoly manao ny ataony amintsika zanak'olombelona de mbola azo resena izy tahaky ny nandresen'ny anjely Mikaela tany an-danitra azo reo no afaka no afantsika mandresy azy ihany koa ety ambony tany amin'ny alalan'ny finoana Jesosy sy ny fananana Jesosy sy ny fampiasana ny fahefana zay fa nomeny Jesosy fanampy izay tsara aminao ihany ko ny mamonjy fotoam-pivavahana ao amin'ny fiangonana mandresy lahatra anao fa misy hery matohatra ozina na matohatra fanaratsy tsara aminao io ao satria
rehefa mamonjy fotoam-pivavahana amin'ny fiangonana misery matohatra oza sy fanaratsy toy zany ianao a dia velona fanetena anao ary lasa olona manam-pinoana ianao fa tsy ny devoly no aresy anao fa inao dia maresy azy tena maresy azy ianao olona marobe nefa natsapa an'izany fahasoavan'izany ary zay no mahatonga anay tsy mitsahatra manasinareo hoe tongavo mamonjy fotoam-pivavahana zay karakaranay fiangonana refy Androdrakely. Olona maro nefa no afany tombo tao ary inoko fa tsy diso anjara am'izany ianao zay mandrea am'izao fotoana zao. Tianao tompo Andriamanitra, tia monjy anao izy manoloana zao asa ratsy entiny devoly eo amin'ny fiainanareo zao. Manaraka zany akoa dia afaka mifandray aminay ianareo. Ny telefôna afanareo mifandray aminay moa de tsy miova. Io voasoratra io 032 04 859 58 na 034 04 852 47. Ny afaka mandray anareo zahay ao am-birao misy ahy. Afaka mivavako anareo ihany koa zay any an-tokantranonareo raha ohatra ka hita fa tokony atao zavatra zany. Ny fotoam-pivavahana zay ataonay moa de tsy miova fa io voasoratra io ihany koa isika ny alahady miditra fito ora sasany fidirana voalohany, miditra amin'ny folo ora fidirana faharoa ary miditra amin'ny ray ora sasany fidirana fahatelo. Ny andavanandro tsy miova, talata sy alakamisy samy manomboka amin'ny ray ora sy sasany avokoa ireo. Talata sy alakamisy misy ny vavaka fanafahana zay tanterahanay ao amin'ny fiangonana refy Androdrakely. Ankoatran'ireo moa dia maro reo sapana fiangonana refy Androdrakely zay miserin'Andriamanitra mitondra fanafahana ka de asaina ianareo ho tonga am'izany. Misy an'izany zao a any maro tsetra ao akikandrefana no misy azy. Misy an'izany zao Andapa, ao Andapa Sud. Misy an'izany any Toliara. Toerana maro no misy vavaka fanafana zay ataonay. Ao Tamatavy, ao amin'ny Cité Canada, ao akaiky ny terrain. Misy vavaka fanafana ka zay zany tompoko no fanentanana netiko anareo fa ivavaka atsika am'izao fotoana zao. Apetra ao amin'ny fonao tananao fa ivavako anao ao, na ihany koa asandrato ny tananao ila fa ivavaka ho an'ny tranonao, fonenanao mba ho resitosika ny devoly vavaka atsika. Ry Tompoandriamanitra ray malala, ray ny masina zay ny an-danitra. Misaotra noho ny fahasoavanao lehibe ka afaka nitondra ny teninao tamin'ity androandroany ity. Mandrafo amin'ny olona rehetra ianao, na iza nahita sy nandreanay tamin'ity androandroany ity. Ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mandidy mifanaratsy aho fa namitondra tahotra sy ororo ao anatin'ny trano fonenan'ny olona miseho na amin'ny andro na amin'ny alina. Didina hiala amin'ny anaran'i Jesosy, didina hiala amin'ny anaran'i Jesosy ary tsofoky rano atoram-piadanana ny olona manomboka izao. Avoakako hiala amin'ny tenan'ny olona ihany koa ny fanamatahotra, ny fanamitondra ororo, ny fanamanolana miseho amin'ny endrika biby na endrika olona ratsy. Miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zany fanaratsany. Miala, tsy maintsy miala fa efa resinay. Mahery ny anaran'i Jesosy, magaka ny anaran'i Jesosy, tsy miova ny anaran'i Jesosy. O maro Seigneur mandrakizay, misaotra raha io, misaotra Tompo, halleluia, amen. Zay zany tompoko fotoanatsika tamin'ity androandroany ity ka dia mametraka ny mandram-piona amin'ny herindray tompoko samy tain'Andriamanitra sika rehetra. Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandaharany iarana fiangonana refy Androdrakely.